anatin'ny izay indrindra ny ampitatsika eo anatin'ny vaovao ara politika hitondrana indrindra ny akon'idia ny premier ministre Cool Roger tany Genève omaly maraina tokoa mantsy no tavaverina teto an-tanindrazana ny premier ministre lehibe ny gouvernement rehefa avy nananteraka iraka tany Genève izay nisy ary ny tatitra momba ny dia nisy izay nataony tamin'ny mpampalala vaovao ny maraina teo teny Mahazo Arivo. Ireo manam-pahefana sy tompona andraikitry ny fikambanana samihafa izay niona tamin'ny delegasiona notarian'ny premier ministre tany Genève dia samy manaiky ny fitondrana eto amintsika raha ny voalazan'ny lehibe ny gouvernement ny Dr Cool Roger. Olona tany ny olona rehetra ny hita dia nanaiky voalohany ny fifidianana izay natao teto amintsika, nanaiky ny programan'ny président de publique ary nanaiky ny fomba fitondrana eto amintsika. Zany rehetra zany dia nanamora ny asa izay natao tany en Suisse. Inona moa ny karazana rencontre izay natao tany dia atao ny rencontre atao hoe bilatérale et multilatérale. Dia natao ny rencontre économique, une rencontre amin'ny momban'ny fampandrosoana ary économique ary indrindra moa nisy ny rencontre momban'ny fahasalamana tany Genève. Voninanampy ny Suisse eo amin'ny fanohanana ara-teknika sy ny fangarahany ny fivezivezen'ny vola. Ary voninanampy antsika zany zareo momban'ny assistance technique momban'ny fahazavany zany hoe transparence momban'ny flux financier rehetra zay tonga eto amintsika, momban'ny vonina koa izy ny anampy antsika momban'ny environnement ary vonina izy ny hanolotra ny olona zay farany hoe hitokisany mba hiara-miasa amin'ny commerce, amin'ny fivarotra sy amin'ny investissement eto Madagasikara. Nisy ny fionana tamin'ny mpanamboatra fanafody eran'izao tontolo izao raha ny tatitra nataon'ny premier ministre lehibe ny gouvernement izay sady ministry ny fahasalamam-bahoaka. Voaresaka ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny Sanofi eo amin'ny fanamboarana ny fanafody antsoina hoe générique eto amintsika. Mandeha tamin'ny Sanofi zany resaka dia vonina mba mandeha aty aminay aty Madagasikara zany mba aty nareo manangana fanaovana fanafody zay atao hoe générique miaraka am'izay olona rehetra manao hoe joint venture am'ireo efa mpanao fanafody eto amin'ny eto Madagasikara. Dia vonina mihitsy zareo tena intéressé be mihitsy am'izay zavatra zay ka atoato dia efa hisy ekipa anankiray avy amin'ny Sanofi zay mpanao fanafody malaza eran-tany mihitsy ka vonina ho tonga zareo hieritretra hoe manahoana ny fomba anaovana an'izany. Ka io fanafody zay amboarina amin'izy io tsy ho an'ny Madagasikara ihany satria matanjaka be le laboratoire fa ho an'ny firenena manodidina Madagasikara koa ao anisan'izany moa na firenena afrikana. Fantatra nandritry ny fionany tamin'ny Arantxa Gonzalez talepanatanteraka ny centre du commerce international fa 5 tapitrisa euro no atokan'izy ireo ho an'ny fandaharana asa lehibe hoentina manamafy ny fahefana ara-barotra na ny kapasité commerciale na ny firenena malagasy. Santionany ihany ireo fa feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ny premier ministre tany Genève. Taoriny taritra tamin'ny mpanao gazety moa dia nirosoana avy hatrany ny filakevitry ny gouvernement tao amin'ny lapany Mahazo Arivo.